dia faly mitsidika ny tokantranonareo indray tompoko lasy tompoko vavy voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba antsika rehetra tratry ny taona vaovao 2024 indray manatona fa dia ho avy eto foana izahay isaky ny tapabolana ary hitondra vahiny vaovao foana hitondra fanambinana sy zavatsoa ho an'ny tompontrano tsirairay ihany koa ity taona vaovao ity ary dia hiezaka hitondra mahasosony mahafinaritra trano ny fandarana Ankarihary miarahaba antsika zany araka ny mazatra dia mitondra vahiny foana izahay ary dia manambahiny tokoa ny fandaharana amin'ity takarivan'ny sabotsy ity dia tolorana arahaba feno ara-pandrosoana ny vahintsika Ramatoa Saoby Mampionina Ramafalisoa miarahabanao izahay eto amin'ny fandarana Ankarihary. Voalohany indrindra aloha dia faly miarahaba ny mpiasa rehetra ato amin'ny TV arabaina tratran'izao taona vaovao zao ary miarahaba koa ny fandaharana Ankarihary mirary koa ara mirary mba ho fandaharana andeha tsara ary anisany fandarana mahafinaritra zany Ankarihary zany ho taona zina ho an'ny matv koa nge ity taona 2009 ity faharoa manarakaraka zany dia faly miarahaba ampijery tsirairay avy any atokantrandro arabaina tratry ny taona vaovao 2009 mino koa mino sy manantena fa ho taona zina ho atsika tsirairay avy isa tokantrano ty taona vaovao ty ia sotra betsaka amin'ny faritsoka dia ampidiritsika avy hatrany angamba ny loha hevitra ho resahana amin'ity androany ity manodidina ny hetsika ara-tsosialy izay atao nareo ao amin'ny petit nisy ny ONG ami mialohan'ny hidirana bebe koa angambany amin'ny hoe inona sy navy ny zavatra sahaninareo dia mba omeo famaritana hoe ho atolotra ho an'ny mpijery atsika hoe inona moa le ONG ami davina ny jorony sy ny zavatra tsara ho fantatra manodidina izay. Ny ONG ami sy ny école leptini dia iray ihany ireo ary ny école leptini moa amin'ny maha école azy dia raha mahalala fa sady manabe ny mampianatra io efa tsindriky foana ary ny ONG ami dia mikarakara ny ankizy sahirana ary ireo olona sahirana eto Madagasikara eny fa tsy voatery ho Antananarivo rery fa mivoaka zay nahatrany amin'ny province hafa ary izay no atao hoe ONG ami na ny école leptini raha faritana dia efa miditra faraka amin'ny 20 taona zao ary ny ONG ami kosa efa teo amin'ny 10 taona teo no nisiry. Ahoana ny fandrindrana an'izay hoe sekoly dia vondrona anankiray mpanao asa soa tsy lasa ohatrany hoe sarona ve satria hita hoe malaza kokoa zao ny petit ni raha oharina amin'ny ONG ami tsy hoe tsy fantatr'olona akory fa ahoana ny fanasarana an'izay satria raha ny fahafantarana azy dia olona tranoray ihany no tatana ny petit ni sy ny ONG ami fangaro ve ireo zavatra roa reo eo amiko tsy dia nilaza midikina ny asa vita sy ny adidy efa no zava-dehibe amiko fa tsy le hoe malaza be petit ni ny ONG ami mandeha miadana ny ONG ami dia manao ny asa amin'ny endrika isan-karazany ary miezaka ny vitan'ny asa adidy zay tsy misy sandany fa fitiavana. Inona ny tena nanosika anareo anao hetsika inenina isa-taona amin'ny mpiarabelona hoe tena hita hoe mahantra tokoa ve ny gasy sa dia hoe fitiavana ampahalala hoe zany zay ONG ami rehefa manao zavatra na zany zay petit ni rehefa manao zavatra. Eo indrindra ny olona matetika fijery tsy mitovy eo amin'ny olona tsirairay fa ho anay dia anisan'ny fafinaretana ary fifaliana ary fahasambarana ho anay ny mizara aloha ny eo am-pelatananay na betsaka io na kely dia andraisan'ny école leptini adidy zany ny ONG ami adidy zany satria raha ihany ho an'ny tompony zany zavatra zany amiko dia manana didiny tsirairay tsy voatery hoe manam-bola be ianao na manan-karena ianao ety manana zany tsy izay le izy fa manana didiny tsirairay na dia hoe hevitra fotsiny ary efa fiteniko matetika hoe zarao ny any am-pelatananao na dia hevitra fotsiny ary mety anatsara nyray ary dia mety anatsara na manodidina mety anatsara na fiarahamonina mety anatsara an'irendretrehetra ireny
dia anjara manao an'izay adidy sy fitiavana na izany naty ko moa dia raha mahalalo fa somary eo anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny firenentsika dia samy mba manao zay vitany ifamahana olana ifanampiana ifampitsinjo araka ny promo zay fanalefa efa herinandro teo eo zay dia ineniny isataony ianareo no manao hetsika araty sosialy miovaova toerana ave amin'ilay hetsika atao isataony io sa dia misy toerana fa afidiana manokana hoe tsy maintsy eto foana rehefa misy hetsika atao ohatra mety hoe eny akaikaiky ny soavim-bahoaka ohatra na eny akaikaiky ny anala mahitsy ny hetsika dia be dia be ny fangatahana tonga ao aminay zany hoe misy fangatahana be dia be tonga ao aminay dia efa mirindrana eny fangatahana reny efa milamina tsara dia mian'ny staff na ny ekipan'ny ONG sy ny petini dia rehefa voadinika reo rehetrarehetra reo dia efa misesa dia zay zavatra tokony azo idirana zany hoe zay zavatra sady zakanay ny manao azy no akoatra ny mahazakanay ny manao azy no le tena sahirana no idiranay ohatra fotsiny ame ohatra anao hoe rehefa voatapaky ny mpikambana zany ao anatin'le ONG na dia ampin'ny école dia samy mitondra zakany tanany mihitsy karazana budget na toe-bola manokana tsy mitovy zany ny an'ny ami ONG ami sy ny an'ny école le petini dia rehefa hoe zakany andaniny sy lekilany vao mitambatra zahay ary rehefa mitambatra zahay dia mandinika amin'izay hoe inona ny mety ilainy ty toerana andiniatsika ity ny olona moko mikitrikitra fa hoe tsy maintsy ho vola ho fitafiana ho akanjo ho sakafo manao an'izany tena manao an'izany ny école le petini sy ny ONG fa ny hevitra ny fampianarana ny toromarika zany koa azadino fa anisany fanampiana ka amin'ireny fotoan'ireny dia tena mitsofoka tsehatra mihitsy zahay manao an'izay zavatra zay raha ka ohatra fotsiny zao raha atao amin'ny fokotany ny tsara honenana dia nasianay fizarana telo milamina ohatra ho an'ny ankizy dia zaraina natao aloha didipoatra natao didipoatra ho an'ny zazalahy rehetrarehetra zay hita fa olana ho an'le ray aman-dreny ny manao azy kanefa raha maka dokotera anakiroa anankitelo fotsiny ianao dia mavita ny zazalahy kely tokony atao didipoatra any amin'le ray aman-dreny dia ararotiny eo ny mampianatra an'le olona hoe ataovy kosa ny fanabeazanaizana mba tsy be loatra ny fitombontsika nefa netitsika manana sahirana zany hoe azo atao tsara ny rehefa sady manome fanampiana azy ohatr'izay zany ianao no manoro-toromarika dia voarain'ny olona kokoa le izy fa raha ohatra anao hitabataba fotsiny antsoantso eny tsy tafiditra amin'izay ny olona fa amin'iny ianao zany dia sady manao teny malefaka manambitamby no arakarak'izay zava-misy ao ny anatsfoanao an'izay zay raha ny atao hoe ny ankizilahy momba ny ankizilahy fotsiny ankizilahy kely fotsiny teo amin'ilay tanàna dia raha ohatra indray ka eo amin'ny hoe ankizy akapobeany mitambatra dia nampiana indray izy namita ny EPP-any namita ny EPP-any ary akoatra ny famitana ny EPP-any dia nanampy sy tanteraka zay teo amin'ny fitaovam-pianarana namita ny plafond namita ny rehetrarehetra ohatrohatran'izay dia hitanao fa samy nahazo daholo zay ny ankizy zay raha eo amin'ny fitsinjovana aloha no avy tsy lara-pahamehana manko le omenao vary izy androany tsy tomonao zavatra dia nona izy rapitso dia kamo ihany izy midikany fa tsy maintsy ampianarana zavatra atao ho an'ny ankizy zany zay dia efa voavolavola tanteraka voapetrapetraka tanteraka hoe namboarina ny EPP nampiana ny fokotany teo amin'ny fanatsarana ny EPP dia nampiana fitaovam-pianarana teo dia tafiditra zay ho an'ny ankizy rehetra kapobeany dia ho an'ny zazalakely ny fitaina ny didipoatra vita zany reo dia misy koa mety manana dia mena akanjo ny ankizy nalefa amin'izay fampianarana dia voarainy ray aman-dreny ara amin'izao fotoana izao raha ifokotany anankiray io aloha no raisina ohatra dia efa tsy be voka be ntsony io olona hoe hiteraka matetika be zany zay raha milafin'ny ankizy dia zaina koa ny tanora ny ONG mi zany manao zavatra mipetrapetraka tsara dia zaina koa ny tanora ny eo amin'ny lafiny sport
eo amin'ny lafiny sport zany hoe asiana zavatra mba hivelaran'le tanora elany am'le hoe zava-madomela na variana amin'ny zavatra tokony hafahafa ataoka sy ny sisa dia fidianana koa ny tanora manasiana angezany arakaraky ny angezany moa zany nananganana n'le tarika mpanao baolina kely dia hatrany amin'ny lehibe dia nomena akanjo nataony fifaninanana dia efa manomboka tafiditra koa zany le tanora ndainga tamin'ny kely tsika tamin'ny voalohany miditra amin'ny lehibe eo amin'ny tanora fitaizana sport ary tsy adino ny zazavavy kely eo amin'ny le bebe eo zany le bebe ataoko hoe vatotrakizy 12 ans miakatra indray dia tena notezaina mihitsy nampianarina zany hoe ny alamo dia efa nalonako amin'ny tavoangy dia naotsakotsana dia nazavaina aminy fa misy zay le atao hoe mizara fahalalana mizara zay ananana eo am-pelantanana dia nampianarina mihitsy hoe rakizy ohatr'izao fanadiovatena sasana tsara ny elika dia asiana nytya dia tsy manelingelila fiarahamonina ny fofona raha ohatra raisina kely amin'ny apahany kely dia kely ohatran'izay dia akoatran'izay moa dia nampianarina mitady nanao dobotrondro lehibe zahay zay efa hananany fokotany dia nividianako zanatrondro dia natsofoka tao ny trondro ary rehefa tatio arina ireo trondro ireo ngeza dia nomena le fokon'olona nohaniny ohatra zany hoe arahana zany le fitaizanan'le toerana andalovany eo zay ami na ny école leptini fa tsy hoe apetraka hatreo indray mandeha dia tsy miverina dia eo indray koa zany idiranao indray aman-dreniny dia toronako nomena masomboly dia ireo masomboly ireo namboleny dia rehefa niakatra mivokatra dia fidina indray le izy fidina iaminy ihany zany hoe nomena iazy ny masomboly anairana an'le olona hoe ilaina ny mitady ilaina ny miasa tsy miaina tolorana foana fa rehefa misy mitarika dia zay zava-dehibe dia nomena masomboly zareo niakatra mivokatra niasa ny lehilahy namboly ny vehivavy niakatra mivokatra dia nafinaritra azy ny hoe nanamboly izy miverenako ary le resaka hoe izahay rehefa misy ny hetsika ataonareo izy nareo teo dia misy ny karazana hoe fangatana lefan'olona mandalo staff izy ireny vao afaka hoe tanterahana misy feim-potoana ve andraisana azy ireny ohatra satria mety misy olona zao te hiara-iasa nefa mety tsy mahalala an'izay raha tsy ianao miresaka zao zany hoe ay hoe misy taratasy ohatran'izany fangatahana raha ohatra ka tena hoe teanao hetsika hiara-iasa aminareo zany dia misy ve hoe amin'izao ka hatramin'izao ny vanim-potoana andraisana fangatahana mba hahafahan'ny staff mandinika ny fanatanterahana hoe mety ve le izy sa tsy le vanim-potoana dia tsy voafaritra hoe amin'izao ka hatramin'izao fa ny olona moa dia tonga foana dia manao an'izay izy fa ny fandrindrana ny mena dia voafaritra ary mangarahara tsy fidina ohatra fotsiny zao raha tetsy fiadanamanga raha teo fiadanamanga zay nanokafana école kely ho an'ny ankizy madinika dia nomena fitaovana ampy mihitsy dia nanatitra kokoa moa an'le bebe dia namena télévision efa ny tanora dia nomena lamba ny ray aman-dreny ary zao hiditra misehatra fambolena tanteraka fokotany samihafa zany zany teneniko zany no midika fa voadinika ary mangarahara tsara ny fa tena ny staff hoe hito nomenana fa tsy voafaritra kosa hoe atretoko atreto no aterina ny fangatahana fa zay tonga aloha ihany ary tsy vitany hoe tonga aloha koa fa mbola dinihana hoe iza ny lara-pamena iza ny tena mila n'le fanampiana fa misy ange misy fangatahana daladala hoe misy fangatahana daladala tonga ao aminao zany hoe verina ianao fa io anao mizarazara inenina isa taona moa tsy adino fiinenina isa taona zahay aloha ny zakanay no manao